Salama daholo e. Lasa aloha mbola mandalo tala. Mbola mitabataba kely. Inona moa zany amaly ny commentaire be dia be zany zany a nataony nareo ao makasika ny fanehoan-kevitra koa momba ny ambondrona. Dia aveo koa raha toko androany koa zany resahako momba ny rajao. Le izy zany a dia mitondra fampianarana zany mitondra fomba fisainana vaovao koa zany tokony mba torohevitra positif ao raisiny. Fa ny efa T2 moa zany ny efa vendrana moa zany tsy hita zay atao anazy fa zay miaino no resahako. Voalohany indrindra ny totorohevitra dia zao mba maneke mahaiza manaika ny fomba fana ny hevitrin'olona anankiray. Za raha ny teny hoe za tsy tia ambondrona, antena tsy tia ambondrona, zoko tanteraka zany. Zoko tanteraka zany ary za tsy hitanao ny tsy manerinizaniza ho aza tiany ambondrona. Za misy miteny hoe ho aza tena lany olona fa ngosa tsy nanerinizaniza. Ary za tsy niteny mihitsy hoe T2 raha ohatra tiany ambondrona. Fa le izay le sauvagerie zay a, izay le inona moa zany entin'ny fo, tsisy fisainana mihitsy fa dia mifo no entina hoe tiako zany a dia tena nizaniza no tsy tiany io. Satria sasa miteny hoe lahy manakina, lahy manambanimbany. Non, tsy manakina, tsy manambanimbany fa miteny ny hevitra mikasika an'izy. Zay zany ny point anankiroa hoe mba accepteo a ekeo a ny hevitry ny olona, fanehoan-kevitry ny olona. Zoko tanteraka tsy tia ka za na aloha vola raha za tsy hijery ambondrona. Zay ny fomba fijeriko zay. Zay ve ny anom-panahy zay raha. Fa raha manaraka an'izay a mba dinio ihany hoe ikotony eka mipetraka aty andafy. Aiza moa ny tompony roka aty andafy. Ny mahasamy hafa koto amin'ny gasy andafy a dia ny gasy andafy a mbola bidy amin'jiny anoho na ohatrano. Mandefa YouTube izy a rehefa misy za mankany antranona gasy ena dia isaky tonga antranon'olo anao dia YouTube nalefany eo dia ery Bastalion nalefany eo a dia ery bidy amin'jiny nalefany eo Jerry Marcos. Fa mahasamy hafa anahy. Dia rehefa ty andafy ena dia manaroatra mijery concert an'ry Gotard, mijery concert an'ny interrupteur CDC, ery Bryan Adams. Zao azo amin'ny 5 novembre ijery ny Bee Gees any a Belgique. Manenjika concert ngedakely lehibe rena ka tokony mba hinonareo any hoe olona mipetraka ty andafy ary mpiondana roka no miteny. Dia anao fa mipetraka ary Ambalakida, mipetraka ary Tsafabositra, dia no hiady hevitra fa tena ambondrona tena mahay sy ny toeto. Tokony mba apetrapetraka ihany le toerana misy zany e. Dia misy miteny hoe lahy manana complexe supériorité, lahy misy milaza so. Fa za ny zavatra tsy haiko fantatro. Ny antsoina hoe intelligent dia mahafantatra atraiza ny zavatra hainy. Fa raha za tsy resaka aminareo mihitsy mikasika opéra. Tsy ary resaka an'izany aho haiko ny opéra na tsy zavatra fantako mikasika opéra. Tsy zavatra fantako. Dia na resaka jazz taloha fantatro ataontsika hoe ery Duke Ellington, ery Sidney Bechet, ery Louis Armstrong, reny fantatro fa ny jazz amin'izao fotoana tsy fantatro. Dia rehefa zavatra tsy fantatro dia za tsy adivarotro amin'olona mba fantatra. Tsy adivarotro amin'olona mpiondana jazz satria za tsy mahafantatra. Tsy haiko. Fa ny zavatra fantatro ny roka dia ondanako ato, ny Queen, ny ina hoe Pink Floyd, Guns N' Roses, AC/DC, reny feonoko ato an-trano. Fa tsy hitanareo mandeha direct amin'ny ina moa zany rehefa manao direct reny satria tapahany Facebook raha vao reny mandeha eo. Dia tsy maintsy miteny miainao tianjama zany. Ka raha roka dia miondana roka ary mijery concert-na roka dia zay nahafahako mampita hoe maivana be ny roka ny ery ambondrona. Maivana be, tena maivana be. Ary tsy za rery miteny fa be dia be ny bandy miteny ao hoe manao plagiat be ry lerony, manao plagiat ny eran'ny Guns N' Roses ohatr'izany, manao plagiat. Fa ny zavatra fantatro mba tokony anao zany miady hevitra dia efa avy nijeriko tamin'iza tany Madagasikara tamin'ny 2005.
de ambondrana nanao cabaret tany Tomasina de misy andreny ranapalaza azy voalohany reny hoe indeha ilalao ohatrohatr'izany de nanomboka 2005 katram 2024 tsy hitako mihitsy hoe inona ny hira mampalaza ny ambondrana, inona ny tube mampalaza ny ambondrana. Ny artiste, ny grand artiste de mametraka tube tena hoe miteny anao hoe hiran'ny Tiara Brino ity hirako ity, izy migatsy fantatra an'izany eran'izao tontolo zao. Na miresaka anao Mimoza ny dama imaleo, izy tsy fantatra an'izany vao raisina gitara. La vao mitendry anao hoe hiran'ny ataontsika hoe itiavako anao mibesa, gasy raha zao tontolo zao mahafantatry reny antsoina hoe tube, reny antsoina hoe légende, nametraka ny olona. Raha ohatra ataontsika fotsiny ty izy moa sy morandry maty iny, nametraka izy, nametraka. Ka ny ambondrana indra zao ny hirany ambondrana. Raha za fe hitondra gitara amin'ny tsangatsangana de antoniko izy zao hirany anao ambondrana, marobe sahirana tsy mahafantatra satria tsy manana tube mihitsy izy anatin'ny firy taona 2005 de 2015 folo taona 2024 efa hiditra roapolo taona zany inona ny hirany ambondrana mba tube nipetraka, inona satria maivana be fa mahatonga ny ambondrana mameno collégium de satria tanora image n'Antananarivo de zay ny andehanan'olona any. Miconte be nge io le fiaviana, miconte be nge le hoe bogos, miconte be nge le hoe iza. Jeovinareo zao tamin'ny The Beatles, tamin'ny The Beatles nitiavan'ny ankizy anazy de hoe ino moa zany lycéen tany ino moa Liverpool, tany Liverpool zany lycéen de tiany anglisy hoe kofo boy amin'ny tanàna, zay le izy. De avy eo tsy maintsy miconte koa matoy ny vazaha manova endrika rehefa manao sehatra mozika, satria miconte daholo ny endrika, ny taona sy ny rehetrarehetra. De avy Beatles zao tonga de avy le manager de hoe aleo lesana manao volona Beatles zao izy ny gasy tamin'izao fotoana zany. De nanao an'ireny costard reny ry Paul McCartney, ry Ringo Starr, i John Lennon dizy ty anankiray ty. Manao costard, cravaty, jeune manja milay bokosy, de torana sipa, torana daholo ny sipa. De tamin'ny andro ny Injira, Ipopy angamba de mahay mihira be ohatrany ahoana. Fa l'Ipopy le Tananarivienne, le sipakely Tananarivienne, le ina moa zany, les jeunes Tananariviens s'identifient à Popy, manjamanja kely Tananarivien. Fa raha zao mainty be zao no hoe ty alaza be Tananarivo il faut y aller les gars. Zao mainty be ngita volo be zao zany hoe rosy manao fa tsy evinareo moa ny opaopa sy ny fanambanina azony rosy tamin'izany fotoana zany, tsy haiko am'izao fotoana zao fa tamin'izany andro zany tena misy fanavaka vara be na azony rosy. Fa rehefa manatahita koa anao de afaka mipersa foana, zay le izy. Ka mampalaza ny ambondrana ny mamifeon'ny collégium anazy de Tananarivien anazy merina tanora bogosy manao ino moa zany roka tsy le hira le hoe ohatrohatro zao fa hoe roka fa musicalement parlant maivana, tena maivana be. Raha ohatra piano rock tsy voatery hoe écoute ty andafy no mijery concert ohatra zany fa raha bandy piano rock de hitany tena maivana be ny izy moa ny hirany ambondrana. Zay le izy ka mba concert faharoa mba meno olona mahafantatra, meno olona ao anatin'le izy, eno le conseil. De rehefa tsy mety aminao olo izy de tsy mety aminao. Fa tsy hainao vazavaza be nefa ianao arapetraka ary tomadinika ry de ahora ny divanao hevitra amiko kasikaroka nefa zara nijery izy moa Iron Maiden sur place ijery sarotra be zany. Fa za zao tsy ady varotra mihitsy hoe amin'olona hoe PM jazz sy mpijery jazz, za zao tsy ady varotra amin'olona mijery opéra, tsy haiko le opéra. Zay zany deuxième conseil. De inona koa conseil de hoe écoute zay rehetratrehatra tsisy tiany mihitsy zany mivoaka eo so de mba ajanona koa zay mauvaise foi zay, ajanona koa zay manque d'objectivité zay. Fa ikoto de mirevo joary ary impiry ny resahany koto teto joary.
fa tsy oara na feo taibe na fitendrena taibe raha famoronana taibe na tonikira taibe za mirevy tsoara za mirevy rijana manatoanina za mirevy lalatina za mirevy bodo za mirevy iza daholo tsy vitako tantarana eto fa tsy hoe zay mivoaka de tsy tiany koto fa iambondra tsy mety amin'ny koto maivana be olona zatra pieno Guns Roses fe de mihaino amin'ambondra de ahita fi tsy mahita fia ary teneniko le hevitro fa tsika koa matetika tsy samy mamoaka hevitra satria matahotra ny kianin'olona ohatrany ataon'olona anazy ao tena viravirain'ny olona fa za mijoro amin'ny hevitro de mikasika ny Rajao tena any amin'ny tsy haiko 10 000 sa 15 000 réaction Rajao nanopa sy nopa to fa za raha tena mikasika Rajao de za hoe ny humour misy classeny misy ny tena le goût ça se discute pas mais bien sûr ça se discute pas le goût fa saingy misy manana goût de merde na misy classenya ny fitiavana na fitiavan'hiro na fitiavana film misy classeny eritreretinao zao tsy ady hevitra raha ohatra misy bandy milevy Fast and Furious na misy bandy mirevy Prison Break fa reny tsy chef d'œuvre mihitsy reny raha amin'ny lafin'ny cinéma ohatrany tany France i Danny Boone nanao ny Bienvenue chez les Ch'tis de tena 20 millions de français mijery ny film ny Danny Boone Bienvenue chez les Ch'tis voaka avy eo fitsarany jury ny spécialiste ny cinéma zéro na ny dialogue zéro na ny acteur zéro tsy nahazo prix na ny ray de miteny olo hoe zana kosa tena miteny tezitra be izy moa Danny Boone hoe tena fanaovana tsinitsinina le 20 millions de jery ina hoe 20 millions de jery fa c'est de la merde na vocal fa le vahoaka no ambany ny niveaony de tian'le izy ary raha ohatra ka ny any Madagasikara fa hoe T2 ka raha T2 no betsaka amin'ny mameno ny sehatra de mieritrereta ihany mafeno collision misaotra zany fa raha olona mahay mozika ataontsika ohatra ny ery silo tsy fantan'olona koa izy moa zany silo zany na olona mahay mozika ataontsika hoe mahay mihira ohatra ery Bim ry Francia ary tenteur Joary ve na tsy haiko na Tsamanitra raha tsy feno satria tsy taka an'le niveau fa misy niveau dolodolo eo na film na hira na ninina misy niveau daholo ka zay resaka blague ny blague ny izy mo Rajao de tena ambany niveau lasanareo fa manambany tsy miseho milay fa ambany niveau na hoe manam-panaratsy foana fa za miteny hoe ny blague ny Joel Kely de tena top raha nareo mieno manilaka anareo hijery Joel Kely le misy blague ny farany ao le misy Arnold mpanapika Jirama fa tena ny me naveriko piry fa tena ny me zany ny olona tena hoe manana ina moa zany originalité manana thème avoaka hoe misy mpanapika jiro amin'ny Jirama ary fatarany anazy de tena mafonja le hevitra ikoa tsy hoe manaratsy foana atrany na hoe manambany foana gasy atrany fa rehefa mety rehefa mahay rehefa ambony niveau de tiako ny Joel Kely zao tena mahay le ry fa raha misy ohatrany mpanao blague ataontsika hoe iza de Cédric tsy efa 400 000 mpanaraka fa blague le Cédric tsy hitako mihitsy dikany ary tsy le rirery ny mpanao blague eo amin'ny tanàna ao fa ambany niveau izy de tiany olona na ihana raha Serina raha iteny ray raha hoe Serina hoe ambany niveau be kakabody be blague ny Serina de ho tezitra amiko daholo nareo satria reo mpakafy Serina tena feno ny olona mirevy azy nefa io arakaraky le niveau socioculturel intellectuel zay no mamaritra ny fitiavanao zavatra anankiray ka raha ohatra anao insiste tena milay sososo mijery anao Malokila de anao sura 100% fa tena milay le film Malokila de tarakeo anao po mameno zavatra tenin'olona hoe resaka film gasy zany tena zéro bas de gamme ny film gasy tsisy mihitsy au niveau ino moa zany artistique mba tonga an'io de zao le tantara aloha tsy le olona mpanoatra tantara tena mahay no manoatra le tantara ny acteur tsy le acteur tena mahay no manao an'izy fa n'importe qui akamakama sy pasotra zao ary tsisy nianatra na anankiray école de beaux-arts ny acteur tsisy nianatra
art dramatique ny acteur de faible be faible be mbola mamy vidéo ka zay le izy karaha ohatra nareo iziriziry amin'olona mahafantatra iziriziry amy zavatra tsy mamela fa sura 100% nareo a de zay le afatra farana zay le conseil farana hoe tsy androso velively nareo a ary mijanona bady foana nareo tsy mametratra ahoana ny zavatra resan'olo de analysenareo de mba hoe marina ve te intelligence tsy de avy eo mamino anina fa de aiza ve de ina moa zany tonga de opaina le olona tonga de so fa raha blague ny ratsao zany a arakaraky le niveaun'le olona ny go mamaritra anazy fa raha blague ny isa moa i ratsao tena tsisy dikany mihitsy hoary amy blague ataony isa moa i joelikely de ohatrany koa natezitra be anareo sy natezitra be ny iza moa i Aaron Amparla fa blague ny Aaron tena kakaboudin na tapahanareo ny tempa koa mitsoro am'izay hevitra zay kakaboudin ambany niveau be ny blague iza moa zany mety manao blague koatra any ana joelikely any hitako fa ny sasany fotra Gottlieb reny mahay ambonimbony niveau izy ka amin'ny fiainana de miezaka mba miakatra miezaka mba mihaino ny hafa miezaka mba mandanjalanja fa tsy miziriziry amy tsy fahaizana miziriziry amin'ny abadona de bado fa conseil a fa tsy maneran'izaniza conseil a raha hijery film anao de anao ve hijery i marimara avy nijery anao sanandro de film sino ataotsika hoe Chuck Norris nijerenao na i Van Damme nijerenao na iza moa i Steven Seagal reny jerenao sanandro de anao ve de androso amin'inona dray tenany reny de hoe ila manambanibanana ambany niveau reny film reny tsy de la merde fa mamijere film ny iza moa ery Robert De Niro film ny ery Matt Damon film ny ery Nicolas Cage film ny ery iza moa Samuel L. Jackson ery Denzel Washington ery iza moa zy Sean Penn ery any fa raha acteur ataotsika ohatra Brad Pitt reny grand public reny ery Angelina Jolie reny ina moa zany Badgam reny na reny Jennifer Lopez reny raha Badgam dolo reny fa zany hoe azo efina ohatra hoe Jennifer Lopez nanao an'le hoe Maverick mahafinaritra misy fisipasy satria olona grand producteur manao an'le izy de satria izy efa malaza de zay ka zay zareo le izy manome hevitra any manome torohevitra any amy zavatra fantatro sy haiko de zay mandray zay tsy mandray de veleo izy janona amy tsy fahafantarana fa ikoto zany tsy resaka tsy manana complexe de supériorité zany zavatra tsy haiko zay tsy ady hevitra am'la mikasika mécanique automobile za zéro mécanique automobile tsy ady hevitra am'la mikasika inona koa zavatra tsy haiko teto ary amy zavatra tsy haiko amin'ny informatique de apetrako eto de mibandy manoro misy problème chainifie de apetrako eto fa de le ry miso taibe tapaiza zao ny abadonao ny atretanao an'izay fa ikoto fantany zavatra ainy sy tsy ainy atraiza ny zavatra ainy ary rehefa fahaizanao fahafantaranao ny zavatra hainao sy tsy hainao zay limitinao zay zay ny antsoina intelligence